tsy mitsambitombo ireo mponina avy any amin'ny tapany atsimon'ny nosy no tonga mifindra monina saika manerana Madagasikara. Isan'ny toerana be mpandeha ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy toa ny nosy be. Manampy azy ireo amin'ny findra-monina fahobe rahateo ireo avany efa monina sy mila ravinahitra tany an-toerana. Manahy ny itombohan'ny fanimbanany tontolo iainana sy ny fitomboany tsy fandriampahalemana nefa ireo mpitantana any an-toerana. Tatim-baovao eo amin'ny ratsarin'ny Doda Rajarinjato. Olon-dehibe manodidina ny 30 miaraka amina zaza eo anelanelana ny 2 ka hatramin'ny 7 taona ampoly no tonga tao an-tserana tsambon'ny nosy be ny 30 Desambra lasa teo. Mpifindra monina avy any amin'ny tapany atsimon'ny nosy izy ireo no nitaraina tamin'ireo avany efa nila ravinahitra tany an-toerana ka zao nafarin'izy ireo ho tonga ny nosy be izao. Ero aviagny fanifandray taminareo bakany. Fanifandray taminareo handeha aty. Ero handeha aty io hagnino? Hamelon-tegna. Aty kany efa sahiragna ny velon-tegna nino velon-tegna ataonareo? Sabe mahogo, sapo-sapo, vary. Vary. Misy tany place hafa malalaka ny saboandreo? Alohan'ireo tsabo io mamokatra. Tsabo mahogo ane fanjava 3 efatra amizay fa misy voany. Ino raha hoanindreo? Anareo zay miantoko le olo rehetra? Zay fa tokotany koa miatokatoka izy koa teknika farany sao. Andeha tady asa ny nosy be izy ireo fa sady amboly mangazo sy katsaka ihany koa mandra-pahita asa. Tonga nanadiady azy ireo tena patongavana ireo manam-pahefana any nosy be izay nitariany ben'ny tanàna sy ireo mpitandro ny filaminana. Rehefa niverifiako zany ny karapanondro, manana karapanondro tsara le olo maventy zany. Tokony mahazo misy karapanondro dia manana karapanondro. Avy eo koa manana carnet fifindramony. Kanefa le toerana andeha hifindrany tsy mentionné, tsy voasoratra anatin'ny carnet ny fifindramony. Dikan'izay zay tany andehanandreo any dia malalaka satria tsy ny précisenao zay dikany fahazahoako azy. Miala any ireo mahazo maridala fa zay tany alehany any dia any mba hialagna amin'le jialy atiliary. Zegny fo le tanjonandreo hoe mila miala amin'ny tany kere any mba ho velogna. Kanefa ndraiky nosy be tsy magnavaka razana, nosy be tsy magnavaka samy malagasy. Fa kosa efa maro ny olo tsy manana asa eto dia manetetika ala agny agnaty ala agny. Magnano charbon, maty ny ala jiaby io amin'ny tontolo iainana tokony hiarovana. I ndraiky manetika ala ndraiky ny sasany. Ka zay hetsy dia tsy magneky an'izay zavatra zay. Manoloana izany sy ho fanajana ny zon'olombelona ary ny lalàna amin'ny fahafahany vahoaka ivezivezy malalaka manerana Madagasikara dia nametraka vahaolana vonjomaika ho azy ireo ny ben'ny tanàna ny nosy be. Fanagagasana nagnitsy mijanona Riambanja, nagnitsy mijanona Tsoiay aty nosy be ty. Rehefa ato fa tsentsy fa maro loatra olo tsy anasa. Ireo ndraiky mbola havy mameno isaka mampitombo nombran'olo ato nosy be amin'ny tsy fisianasa ty. Zany hoe mampijaly ny mpitondra fanjakana, mampijaly olo mba fidy mitondra ray mandray mitondra ato. Sahiragna zay tsy matory aly, tsy matory matsagna avy amin'reto mpivahiny maro tsy fantatra saigny olo tsarakaraiky tsisy mahafantatra zany. Na olo mandeha miantoko mangala reo mampiatragno reo, mahazo antoko ve tsy hangatra olo reo, mahazo antoko 100% ve tsy hangatra, tsy hamakitragno, tsy handrava. Ka eto zahay nitenenako amin'ny mpitandro filamina polisy pafy hoe ataovy taratasy engagement zay olo nagnafatra ireo. Izy mangala antoko, rehefa tratra olo amin'ny antokon'le olo izy ho sazigna. Manao antsovy ny mpitondra fanjakana Foibe sy mpitondra any an-toerana noho izany ny ben'ny tanàna nosy be. Manoloana ny fitombony ireo mpifindra monina tonga maro any an-toerana tao anatin'ny volana maromaro izay.